Araka izany moa dia rapitsy no anatanterahana ny fianianana anatanteraka ny fianianany ny filompirina vaovao Rajonary Mampianina noho izany dia misy ny fandaminana eo amin'ny sehatra ny fifamoivoizana eny amin'izay faritra Mahamasina sy ny manodidina izay. Misy moa ny fandaminana izay navoakana avy ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra izay manamafy fa ho amin'ny rapitso sabotsy 2020 ny volana Janoary 2024 dia isy ny fandaminana ny lalana manomboka amin'ny 7 maraina ka mandrapahavitany lanonana eny amin'izay faritra izay. Isany amin'izany ohatra ny eny amin'ny lalana Rabozaka kady lalana eny izay manakaiky indrindra ny biraon'ny komina Tsimbazaza sy ny lalana Ramanakahirana eny amin'ny lalana manoloana ny Kianjabeny Mahamasina eny ary isy ihany koa tahaka izay ny fandaminana izay lalana izany eny amin'ny lalana Rajoelina eo akaikin'ny toeram-piantsonan'ny taksibe eny Mahamasina ary ihany koa ny lalana Andriba eo amin'ny Gerbor sy ny Cité du Jardin eny Mahamasina eny ho tapaka araka izany ireo lalana ireo. Araka izany misy ny fandaminana toy izao araka nambarana teo anivo fiadidinana Antananarivo renivohitra ireo fiara avy any amin'ny faritra Tsimbazaza dia avy hatrany kosa dia mihazo ny lalana hiazo ny lalana Rabozaka eny akady lalana mandray hatrany ihany koa ny lalana Andriamanantena Georges eny amin'ny faritra Sonerana iny ireo fiara avy any amin'ny lalana Samuel Stéphanie Amparibe kosa dia hiazo avy hatrany ny lalana Razafindratandra Ndremahazo na ny lalana Ralaimonga izany amin'ny fitora araka ny fanambara teo no hanomboka izay fifandaminana eo amin'ny fifamoivoizana izay mandrapahavitany lanonana ao amin'ny Kianjabeny Mahamasina ao. Fataorina ny famandrapahefana teo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha vaovao Rajonary Mampianina dia anjaran'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta ihany koa tamin'ity androandroany ity no nametraka ny fialany araka izany mitondra ny fomba fijery mahakasika an'izay moa ny Premier Ministre lehibe ny governemanta. Mametra-pialana avokoa ny mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernemanta raha pitso 20 Janoary aorian'ny fianianana tanterahan'ny filoha voalohany Repoblika fahaefatra Rajonary Mampianina. No marian'ny Prime Ministre Jean-Maire Persy kosa anefa fa manohitra ny asa ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta mandra-panendrena ny gouvernemanta vaovao. Raha mijery zavatra niseho androany zany moa dia azo lazaina fa navita ny anjara adidy napetraka tamin'ny any ny gouvernemanta ny tetezamita iombonana satria vita ny fifidianana voafidiny président de république voalohany amin'ny république fahaefatra anisan'ny adidy lehibe izay napetraka teo amin'ny fitondrana tetezamita izany zavatra zany dia azoko lazaina fa nahatanteraka ny adidy amin'izay lafiny izay ny gouvernemanta ny tetezamita iombonana. Manarak'izay moa dia misy fomba republikana izay tsy maintsy arahana izay ny tokony ho izy tsika raha toa moa olona demokraty dia ny gouvernemanta zany tsy maintsy mametra fialana tena miaraka amin'ny gouvernemanta rapitso rehefa vita ny prestation de serment na fianiana ny président de république voalohany dia nitohin'izay moa dia anjaran'ny président de république indray no manome zay baiko zay tormarika izay atao rehefa teo anazy ny fanapahan-kevitra amin'ny fitohizan'ny raharaha mba ara-pivoahan'ny voka-pifidianana amin'ireo solombavambaoaka ireo ka ahafahana manendry ny Prime Ministre. Mbola izy ve ny filakevitry ny gouvernemanta sy ny filakevitry ny ministra? Karapitso ihany ane efa mety ho fantatra ny fanapahan-kevitry ny filoha ny republika raha ohatra ka mbola omeny ny andraikitra izay ahafahanay manao ena mivory ao amin'ny filakevitra ny gouvernemanta izahay dia mbola manohy ny asa ihany mampitsangana ny gouvernemanta vaovao zany. Araka izany raha hampiso ny mametra-pialana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta Persika.